hanapa-kompontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Sotranao zay ray ny anan-danitro satria menao ty alahady farany amin'ny volana oktobra ity dia ny alahady 30 oktobra 2022. Sotranao zay satria avilanao natratra zany alahady farany volana zany. Dia rainay ny anaranao satria natafita ty volana 10 amin'ny taona 2022 ity zay noho ny lehibe indrindra fonao sy fitantananao magaga ny fiainanay tsirairay avy. Dia manome zanay indray tompo ny mofinainao anio zay sakafonay anjesenay ny faratsiana rehetra sy ahazonay mahery amin'ny fanaovana ny sitraponao. Amen. Ny mofinainao antsika dia ny Ezekiela 7:7. Ezekiela 7:7 raisina eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'izao alahady 20 manahaka ny trinité zao dia alahady 30 oktobra 2022. Alahady ny réformation no filaza azy. Alahady ny réformation. Vakina mianaran'i Jesosy izany natsoratra masina izany. Aoizy tamiko ny zanak'olona, zao no lazain'i Jehovah Tompo, zao ny didy ny amin'ny altara amin'izay andro anaovana azy, anaterana fanatorotorana sy anipazana raha aminy. Levita mpisorona taranaka Zadoka zay manantona anao fampivavahana ho ahy dia omenao vato-tombalahy iray atao fanatitra noniota hoy Jehovah Tompo. Dia nangalanao ny rano ka natitinao tamin'ny tandrony efatra, tamin'ny zorony efatra, amin'ny rindriny ary amin'ny koronisiny manodidina. Izany no anadiovana anao ary anaovana anao fanavotana ho azy. Alainao koa ny vato-tombalahy atao fanatitra noniota ka hodorana ao amin'ny fitoerana voatendry ao amin'ny trano ivelan'ny fitoerana masina, ary amin'ny andro faharoa no anaterana osilahy tsy misy kilema atao fanatitra noniota ary hodiovina ny altara tahaka ny nanadiovana azy tamin'ny vato-tombalahy. Ary rehefa vita ny anadiovana azy dia anatitra vato-tombalahy toy ny tsy misy kilema vondrolahy, tsy misy kilema ianao, ary aterinao eo anatrehany Jehovah ireo ary misorona andaraka sira eo aminy dia anatitra ny fanatitra hodorana ho an'i Jehovah. Afotoana no anateranao osilahy isan'andro atao fanatitra noniota sy vato-nonilahy sy ondrolahy no anaovany fanavotana ho an'ny altara sy anadiovana azy anokanany azy. Ary rehefa tapitra izany andro zany dia hitomboka amin'ny andro fahavalo ny anaterana mpisorona fanatitra hodorana amin'ny altara sy fanatim-pihavananareo ary dia kasitrahaka anareo ho Jehovah Tompo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Hanadiovana azy sy hanaovana fanavotana ho azy 9:20 tapany farany, hanadiovana azy sy hanaovana fanavotana ho azy dia vokatr' izany eo amin'ny 9:30 tapany farany dia akasitrahana ianareo ho Jehovah Tompo. Ny hanadiovana na sy hanaovana fanavotana ho azy ianao dia tonga akasitrahan'i Jehovah izaho sy ianao. Tonga akasitrahan'i Jehovah. Ravana malala naverimberiny zany fanatitra zany tamin'ny fotoana andro. Rehefa tonga kosa Jesosy Kristy tena terana indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana ny tenany. Zay indray mandeha tsy miverina, indray mandeha ino atao hoe efa-paksa, indray mandeha tsy miverina. Tamin'izay no nanadiovana sy nanavotana anao ka tonga akasitrahan'Andriamanitra izaho sy ianao. Zany ravana no pofim-pitiavana izay nitiavan'Andriamanitra antsika sy ity izao tontolo izao ity. Naterina indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, fa teo aloha naverimberina zany fanatitra zany, fa tao amin'ny Kristy kosa dia indray mandeha dia ampiapadio anao sy hanavotana anao. Izy tokoa ilay fanatitra fampiononana fahatezerana. Izy ilay fanatitra mampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra ary tsy ho anahy ihany fa ho an'ity izao tontolo izao ity. Ravana zany no lehibe fitiavan'Andriamanitra antsika izay nasehony tao amin'ny Jesosy Kristy. Diso zany ny filazana hoe
razam-bazaha Jesosy. Fa io no hanavotana anao, io no hanadiovana anao, zay nateriny ilay mandeha monjy teo amin'ny hazo fijaliana. Zao ny filaza azo amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy faharoa. Jaona voalohany toko faharoa andininy faharoa dia afitra no voatantsika ary tsy ho antsika ihany fa ho an'ny zao tontolo zao koa. Jaona voalohany toko faharoa andininy faharoa. Izy no avitra no voatantsika ary tsy ho antsika ihany fa an'izao tontolo zao koa. Dia ny teny hoe avitra dia kaikely hoe misy soratra teny kely hoe telo fanatitra fampimonana ny fahatezeran'Andriamanitra. Natsahatra Andriamanitra ny fahatezerana. Tonga kasitrahantsika tsy noho ny nataontsika fa noho ny nanateran'i Jesosy Kristy ny tenany indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny mpandinika soratra masina fa rehefa afaka ny hain'i Jesosy dia nikitra ny hevitra lamba tao amin'ny nanasaraka ny masina indrindra sy ny toerana masina. Tafasaraka izany teo aloha fa noho ny tonga kosa ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nikitra tanam-boky ka tanambany izany dia tonga masina avokoa ny zavatra rehetra. Tsy noho ny nataoko na noho ny nataonao fa noho ny nanadiovan'i Kristy tamin'ny nanaterany ny tenan'ilay mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana ary noho ny nanavotany antsika tamin'ny nanaterany ilay mandeha ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Koa tsy misy fanatitra verimberina intsony fa io fanatitra nateran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no ampy ampitsahatra ny fahateran'Andriamanitra. Ny fanatitra tadiavin'Andriamanitra amintsika kosa dia ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo izay amaranana zao teny zao hoe koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy malalaka noho ny famindrapon'Andriamanitra matobotra ireo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao intsony fa mivaha fanavaozan'ny saina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Noho izany ahagavana atoloha ny tenanao ary atoloha azy no tena mpanahinao mba atonga anao tsy hanompo ny faharatsiana trony sy ny tsy fahamarinana ary hanompo ny oto fa hanompo an'Andriamanitra velona ianao amin'izao sy izao satria efa nanatitra ny tenan'ilay mandeha manja ho anao an'i Jesosy Kristy hanadiovana anao sy hanavotana anao tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsanganany tamin'ny maty ary manaka ankehitriny ary izy dia zao ny filazan'ny epistily ho an'ny Hebreoazy hoe manao fonana manakizay ho ahy sy anao. Koa ankehitriny ahagavana miorena tsara amin'i Kristy aroka iorina amin'izany fanateran'i Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izany ny fiainako sy ny fananoanao ary ny fanantenantsika. Amen. Dera sy misaotranao izay raha eo fa tsy nataonao diso anjara tamin'ny alehibe ny fitiavanao. Naterinao indray mandeha monja tokoa, manaiky nanatitra ny tena indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana tokoa ny zanakao no fanadiovana anay, fanavotana anay. Ataovy resy lahatra izany izay, ataovy mahay mandraigny izany izay, sy mino an'izany ary miorina tsara amin'izany fonay manana anay ny finoana sy fanantenana ny fahavelomanao aminao manakariva satria aminao reny ihany no anananay fiainana sady anananay be dia be. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ny naranao tonga anay ny fanjakanao atao anay sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melana izy miloka taminay izay mitondra anay ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotraan'izany izao amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra ihany ny finareo sy ny hevitra eo amin'ny Kristy Jesosy matoky sy ny antso anareo sady izany ny fizany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra reny ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.